fa fototra iray mampaombony fametrahana ny tena fampiavana-pirenena eto Madagasikara ny fanangonana ireo olana ifotony isam-paritra amin'ny alalan'ny fakana ny hevitra ireo fikambanana miasa ifotony sy manakaiky kokoa ny vahoaka raha nambaran'ny FFM ity rafitra ity moa dia nanam-pikasana ary eona ihany koa amin'ireo fikambanana maniry ny iara iasa azy ireo. Ny olana ahina ampisy fisaraham-bazana eo amin'ny samy vahoaka ifotony no isan'ny teboka notanteriny delegasiona avy amin'ny fikambanana firaisan-kina ho fampandrosoana amin'ny Vakinakaratra na ny FIFAV raha niona tamin'ny mpitatana teo anivon'ny filakevitra fampiavana malagasy izy ireo androany teto Bevoloha. Tamin'ity fiaonan'ity no niantsona izy ireo fiara-miasa amin'ny FFM eo amin'ny famahana ny olana miseho amin'ny lafiny maro ka ahina tsy hampisy fampandrosoana mirindra eo anivon'ny faritra Vakinakaratra. Toerana any mahavoatra atao hoe mahavoatra be any misy mitrandraka volamena vato izay ataona vahiny dia tsisy nizaniza mahazo miditra eo amin'izany toerana zany raha tsy ny olona amin'ny fokotany any dia mampisara-bazana zany no mila fihavanana zany zavatra rehetra ataon'izany. Votoandresaka izay natao ny arahana tamin'ny FFM atao dia fampafantarana ny atao hoe firaisan-kina mafampandrosoana ny Vakinakaratra zany ka izay firaisan-kina izay dia mipaty akitra metasea mipaty fiarah-miasa amin'ny lafiny lafikely isan-karazany. Isan'ny noraisin'ny FFM androany ihany koa ny fikambanana roa miaramila teo aloha. Ity fihaonana ny fanesy ny tanteran'ny FFM ity moa dia tafiditra ao anatin'ny asa fampihavana ny andreketany izay iantsony fiarah-mientana amin'ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Eo amin'ny fokotany anankiray any avaritany mandoto dia misy olona mitrandraka ary misy fanapikavana satria le olona ho toerany any no mento misofa izay olona ho avy amin'ny fokotany hafa dia izay resy. Izay zany dia efa fototra mampisara-bazana ny samy malagasy. Ohatran'izay ihany koa raha tsika mahafantatra ihany koa fa tsy fandriam-pahalemana efa misy matetetika zay no tonga eto aminay ireto ex-militaire ireo ampanetridena ny resahana hoe misy vahaolana tokony hoentinareo amin'ny fanjakana vohibe fa anisany mahatonga an'io sy fandriam-pahalemana io dia le miaramila afaka sasasany amin'ireo zany satria nanantena azo engagement nefa tsy nahazo dia mazary tsy vidiny mikipy tsy mba lamosina dia lasa manao asan-dahalo. Anatanteraka atrikasa-paritra maneran'ireo faritra roa amby roapolo ny FFM manomboka ny amin'ny volana septambra anoany ka anangona hevitra isa-paritra ary aravina izany ka entina mandritra ny atrikasa-pirenena.